Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Ankafaliana indray no arabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny le cœur et la voix de Madagascar, TV Mada.com sy radio Mada.com. Gangsta Bab, mpanakanto malagasy izay mampifangaro ny gadona rapy, ny slam ary ny kabary. Izy indray no iresadresaka amintsika amin'ity anio ity. Gangsta Bab mampivady ny rima sy ny oabolana, ny kabary, ny slam ary ny rapy. Tafiditra ao anatin'izay be dia be mety ho gaga nareo hoe ina moa ny anton'izay safidy izay. Ny antony voalohany dia satria Gangsta Bab aloha mpikabary. Ny kabary efa hatramin'ny taona 3 zany hoe 12 taona ny kabariana zany tenako amin'izao fotoana izao, dia nefa za koa manao zavakanto fa tsy dia tena hoe lasa lavitra be aloha fa tia mikitikitika mitendry piano, mitendry gitara. Dia tao anatin'izay no hitako hoe misy gadona ao anatin'ilay kabary. Dia izay gadona izay parallelisme no anaran'izay amin'ny teny vahiny. Tena dikany hoe parallelisme dia hoe misy zavatra parallèle ao anatiny. Izany hoe efa nazavaiko teo ihany moa ohatra zao ao anatin'izay parallèle izay hoe mba ho soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, tanana miara-mandray, fo miara-mitempo. Zay zao hoe misy zavatra tsy miady rima ao anatin'izay nefa enonao misy gadona 4 temps, zany misy taona-kefitra zany ao anatin'izay. Dia izay zavatra parallèle izay no nasiako mozika, nasiana cadence, nasiana tempo, dia izay natonga le Gangsta Bab. Ina tena antony manokana ny safidianao le gadona somary ohatran'ny hita hoe manaitranaitra? Ny antony safidianana an'izay gadona izay aloha, ny voalohany za tsy mahay mihira, tsy manam-peo hoe anana feo antovitray na dilaine fa le miteny zany mba angadoko dia anafenako an'izay tsy fahaizako mihira izay dia le mozika ao anatiny no natao manaitaitra. Dia zany ny tena marina, za no indraindray za no mamorona le mélodie ao anatin'le hira. Dia efa vitavitako ilay izy ao anatin'ny Fruity Loops, dia iny no entina any amin'ny studio dia any ny tompona andraikitra matianina mamadika an'iny no zavakanto manaraka ny fenitra tena iraisam-pirenena. Kabary mifangaro slam, somary ohatran'ny afaka misofina malagasy tena mpandalan'le maly kabary hoe mieno an'ilay izy arakaraka ny teny. Izay indrindra ny tena hoe mpandala ny teny malagasy dia azo lazaina hoe tsy mety amin'zareo ilay nazariny matsapy hoe za koa ao anatin'ny fikabariana, ao anatin'ny tontolon'ny teny malagasy nazary matsapa hoe somary tsy dia mety any ilay izy. Kanefa iny zany no hitako, ny fahitako azy aloha, iny zany no ohatrany hoe lalana ray mba hamerenana an'ireo tanora, zatovo, namana very any anatin'ny fanatontoloana, very any anatin'ny rendrarendra samihafa dia manadiny tanteraka an'izany hoe kolotsaina tena malagasy zany. Satria ianao mantsy amin'izao raha endry be ianao andeha hampianatra kabary hoe tonga avatitsika andalina ny teny malagasy, misy ny akademisianiny eto, misy ny mpikabary fa ny tanora amin'izao fotoana izao fahitako azy tsy ho azonao amin'izany. Dia io zany fahitako ny zavatra ataoko hoe anjara biriky io avy aty amiko mba hisaritana an'ireny tanora namantsika ireny zany very any amin'ny lalana tsy tokony ho izy, mba averinao an-tsaina zany hoe tena misy any soatoavina malagasy, tena misy ny kabary sy ny oabolana ary azo trandrahana tsara. Dia izay no mahatonga ilay izy hoe somary afangaroko kely teny jatovo ao anatiny satria iny zany mba hoe fomba anankiray ahafahan'ny zareo mandray le zavatra atao ihany. Fahafantarana androany ity zany efa misy amin'ny maro eny efa mahafantatra an'izay. Ny atsasaky ny hira ao anatin'ny 2e album zany dia tena hoe mitantara sy milazalaza ny mahakasika ny fahasahiranantsika amin'izao fotoana izao. Tsy dia tena hoe resaka politika be ilay izy misy hira zany hoe mpanao politika, hira natolotra ho an'ireo mpanao politika satria inona amby 30 taona ny ainana teto an-tany zany Gangsta Bab fa dia ny maly ihany ny hitako aloha androany. Ohatrany hoe izay natonga le hira ao anaty album voalohany hoe bingo ihany bankaly teo ihany teo Cute Sapin Lexis. Dia ny atsasaky le hira ao anaty album faharoa moa efa nilazaiko teo tantara ny fahasahiranana, ny fahantrana, ny ohatrany hoe manakihana ao anatin'le izy nefa hatreto aloha mbola tsy manana vahaolana dia eo amin'le stade le fanakianana fotsiny aloha zany hatreto, fa ohatrany hoe misy azo raisina ihany kosa aloha angatahako nareo tompon'andraikitra miserasera sy ny anao ny aino manjery rehetra any fa dia hitantsika fa somary masisika kely kokoa zany ty album faharoa ty raha oharina tamin'le album voalohany.
de manentana antsika rehetra zany a seho an-tsehatra voalohany io gangsta baba mandeha rery a amin'ny zoma ho avy zao zoma faefatra ny volana jolay amin'ny enora sasany arivo io a ao amin'ny alliance française ao andavamamba de ivoaka amin'io koa zany a lay rakikira faharoa mitondra lohateny hoe aviavy amin'ny vidiny mirary de mirary amidy ao amin'ny fotoana io ho an'izay mbola anjifa le album voalohany moa zany de misy ambinambiny ihany koa ao vitsivitsy de misy mondial amin'io a France sy Allemagne fa zany hoe anentanana antsika zany a dia mba manao safidy na hijery baolina na hijery gangsta baba fa tsy ny olon-drehetra aloha no mijery baolina kosa aloha de dia gangsta baba nefa tsy aresy France na Allemagne mihitsy a fa de manentana antsika rehetra io zany a azo lazaina hoe seho an-tsehatra voalohany goavana de goavana de ho hitantsika hoe ohatrany ahoana maro ny gangsta baba rehefa miakatra tsehatra otrony ny mpitendry sy ny mpanao zavakanto efa nanodidina sy ny arany asa tamiko hatramin'izay